Ny kolotsaina malagasy kosa indray dia Hotanterahana ny fahenina amby folo fa fito amby folo fa valo amby folo ny volana ho avy zao. Ny fankalazana ny Alahamady amby folo amby roa arivo dia ny taombaovao malagasy zany. Ny fankalazana dia Hotanterahan'ny fikambanana zanadRanavalona ary izy kosa ny arendrina ho an'ny be sy ny maro ny ariva ny enina amby folo ny volana jolay. Fankalazany Alahamady 5 na ny fankalazana ny taombaovao malagasy manomboka amin'ny fahenina amby folo, fito amby folo, valo amby folo jolay ho avy zao eny Anosimanjaka foibe ny fikambanana zanadRanavalona. Izy ny fanaovana arendrina ny fahenina amby folo jolay manomboka amin'ny 900 izay entina hanadiovana ny tanàna. Ho an'ny andro ny asaramanitra kosa dia izy ny fandroana izay atao eny Ambatofotsy ary isy ihany koa ny famononomby. Ny Alahamady ny taranaka lambo izay tanterahana afaka fotoana fohy ity raha nambaran'ny fikambanana zanadRanavalona. Anisan'izany zavatra mba nisoranay ny ministra Président Samuel Belatsindra manonona ny anarany eto fa nampiantso anay Anosimanjaka sy zareo mpandala ny faraiky miroapolo ny volana marsa na ny volana marsa sy ny avril manao ny Alahamady. Ny voro voalohany izahay dia samy niezaka ny fandahatra tao miaraka tao zay mba amin'ny zokray aman-dreny ato. Rehefa ny fandahatra tao zay nandritry ny adiny roa angamba izay dia samy nanambara ny heviny tsy mbola nisy hevitra tapaka. Dia ny fanaraka ny teny moa zahay mihitsy ny teny hoe ny fanaraka aloha mbola ionandray aorinan'izay. Zany fivoriana izany dia nitarihan'ny secrétaire général ny ministère ny kolotsaina. Ny profetinay dia ny zava-misy eny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana zay voasoratra eny dia manambara an'izany. Ny voasoratra eo amin'ny lapan'ny Andafiavaratra ary ny tena zavatra fikarohana nataonay dia nahitanay eo amin'ny FJKM ambonina mpamarinana ahitana daty malagasy sy daty frantsay na daty anglisy ahitana tsara ary afahana zany manao ny asa marika ahitana hoe aiza marina ny tena tokony isiny. Mbola ihany koa nanao fikarohana ihany izay ary navoakanay mihitsy moa ary avoakanay amin'ny Alahamady amin'ny fahenina amby folo ny volana jolay zao ny ao anatin'ny arsivam-pirenena zay nanambara hoe inona ny Alahamady nankalazaina nandritry ny fotoana firy ary voasoratra sy voaraikitra ao amin'ny arsivam-pirenena. Zany rehetrarehetra zany rehefa nidinihana sy rehefa natambatra dia manambara sy milaza fa io Alahamady zay ataonay amin'ny fahenina amby folo ny volana jolay io no mitovy. Nanamafy koa ny zokiolona avy eo amin'ny fikambanana zanadRanavalona amin'ny fahasamihafan'ny andro ankalazana ny Alahamady noho ny fahasamihafan'ny calendrier ampiasaina. Ho an'ny zanadRanavalona dia ny calendrier lunaire izay tsy ampy 12 andro amin'ny calendrier ny tandrefana no ny raisina izay mifanojo amin'ny fiafaran'ny Ramadan ny finoana silamo. Misy ny atao hoe calendrier solaire dia misy calendrier lunaire. Mbola misy koa calendrier lunisolaire. Reo dia firenena betsaka firenena sa mampiasa zay tiany ampiasaina. Ka natonga ny malagasy tamin'ny andron'ny Ralambo zay ampianariny abibo azy zany fanisana zany dia ny calendrier lunaire zany nampiasaina. Ary io calendrier lunaire io no calendrier islamo satria moa calendrier islamo nampiasainy abibo dia io ny tonga hatraty amintsika amin'izao fotoana zao. Tsy midika akory zany fa manaraka ny fomba silamo ny malagasy fa nanana ny fombany koa ny malagasy amin'ny fankalazana ny voalohan'ny taona. Ka ireo daty ireo tsy misaraka mihitsy fa raha vao vita ny Ramadan silamo mifety izy. Io le ataony hoe Eid el Fitr dia mifety izy io mifanojo amin'le daty zay fankalazainy zanadRanavalona atsoatsy. Mandritra ny fankalazana ny Alahamady 5 amin'ny 7 jolay dia natateraka ny fametrahana ny filovaovao sy ireo birao hitantana ny fikambanana zanadRanavalona mandritra ny 7 taona ny fikambanana. Anisan'ny hetsika ataon'izy ireo anatin'izany 7 taona izany ny fanatsarana ny tanàna amin'ny alalan'ny fanamboarana ny lalana manomboka eo Andohanosy ka hatrany Ankanja izay arahana amin'ny vahoaka eny toerana.